Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika tsirairay avy mpanaraka sy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS TV isaky ny alarobia alina tahaka zao. Arabaina toraka izany ihany koa ianareo izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny onjapeo 574 ary ianareo izay manaraka anay amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ihany koa manerana n'izao tontolo zao. Tony mazatra dia mandray vahiny isika isaky ny alarobia alina tahaka zao ka ny vahinintsika androany dia Andriamatoa Lénore Zafiarson zay avy amin'ny vondrona mpiarabelona miarady miady ho an'ny tanindrazana na ny V3MT hitondra amintsika ny fomba fahitany anireo vaovao malaza amin'izao fotoana izao indrindra ny eo amin'ny lafiny politika. Tony mazatra ihany koa dia hitondra ny famakafakany amintsika tao anatin'ny fandaharana ny namana Lili Rafarala ary isa taratsika ny resadresaka tony mazatra dia anaraka fanadiadina isika fanadiadina mikasika ireo mpitandro ny filaminana izay nandrakotra ny faritra maromaro teto Andrenivohitra omaly ary mbola nitoy ihany koa androany fanadiadina moa izay notsongaitsika tao amin'ny fampalalam-baovao ny ABC anaraka an'izay fanadiadina izay tsika rehefa avy eo mandray avy hatrany ny vahiny. Nanomboka ny maraina teo dia efa niantrana tamin'ny toerana maro ny mpitandro filaminana maro miaraka amin'ny fiaraben'ny mpitandro filaminana ihany koa. Nahitana betsaka tamin'izy ireo ny teny amin'ny Kanja ny 13 Mey, ny teny Ambojatovo, Akatso, ny teny Antaninarenina manakaiky ny lapana Ambohitsirohatra, Faravohatra akaiky ny trano ny filoha teo aloha, Marika Ravalomanana sy teny amin'ny trano fonena ny filoha teo aloha, ery Rajonormampianina. Nahagaga ny maro ny zava-misy. Tamin'ny fetim-pirenena farany teo izao nahitana mpitandro filaminana ny paritaka be farany tahaka ny androany ity. Ankoatra izay, amin'ireo toerana misy ny hetsika ataon'ny mpanao politika na fitakiana maro samihafa. Maro no nanombana fa noho ny fitokoana ny CCS no antony kanefa raha ny polisy zandary sy ny tafika na hetsika androany dia heverina fa tsy mifanindran-dalana amin'izany. Zay aloha gaga ihany zay satria raha tonga teto zay maraina dia polisy le piaseto aloha ny asa vetivety eo gaga be fa tonga ry camion mangamanga be ry dia ahoana ary. Dia nieritreritra moa elana na misy vazovazo na ahoana hoe zay hoe ametraka fisoratana anaranatsy amin'ny asesegna amin'ny rajoelina dia escorteny reto le mangamanga be any reto satria ireo ihany manko no mandeha foana rehefa misy hetsika ataony tsy azo ny etsehana foana dia gaga zay nefa nitotra ny tsisy ninenina fa inge tsy etiany hatrany ambany afiany dia tsy hay hoe maninona raha misy zandarma afaka manao an'izao ihany alefa miady amin'ny tsy fandriampahalemany eto voaingana zao misy sofiarana taxi misy mamono fa rehefa olo-tokana ave maniraka zany dia ohatr'izao no atao. Izao avy any faritra tsy dia fahitanay loatra ny hoe mahita force be da be ohatran'ity dia somary gagagaga izay rehefa tonga eto Andrenivohitra hoe indrindra fa eto eto Antaninarenina no mahita gendarme miaramira polisy be da be dia mametraka fantenina hoe fa misy inona lasa ohatrany misy tahotra kely any ambadika hoe fa isinona hitrangy eto. Fa aloha zao ohatrany hoe gaga ihany hoe nisy inona le izy tsy fantatro mihitsy fa ny fahitana azy aloha tsy tokony hoe oreny satria hitanao fa mety ampiananina an'ilay olona zany ampitahotra an'ilay olona sasany iray hoe fa misy inona fa misy inona. Tsy dia fahita aloha raha tsy hoe tsy ndraindray misy ohatran'io dia izay fotsiny mahagaga ny olona rehetra zany gaga daholo fa hoe fa misy inona ary. Ohatran'ny mahagaga ihany moa zany le satria izay isaky ny mandalo eto Antananarivo tsy dia mahita ohatran'izao fa feno zay rehetrarehetra re dia feno force fa mampametra-panontaniana ny any amin'ny faritra izay avy any amin'ny faritra zany dia hoe kay maro ihany mpitandro filaminana eto amintsika fa ny any aminay ny resaka tsy fandriampahalemana mampikaikaiky amin'ny olona fa dia mahagaga nefa dia tsy ampy mpitandro filaminana sy ny fitaovana any fa dia izao mitsangatsangana fotsiny mameno tanàna fotsiny mpitandro filaminana ty miadana be tsy ohatran'ny any aminay maty. Ny resaka fahalalahana amin'ny teny avy hatrany kosa no voatoytoyna ao anatin'ny zava-nitranga tahaka izao hoy ny mpanao politika. Teny Nomarina aloha dia ataoko hoe tany demokratika Madagasikara nefa ny raha jerena ny zava-misy amin'izao dia tsy manaraka an'izay hoe fenitra demokratika izay mihitsy ny zavatra amin'seho ataon'ireo ataoko hoe fitondram-panjakana satria to dia matao mahitsy hoe mitanila rehefa izy ny manao zavatra dia malalaka tsisy bedy tsisy teritery fa rehefa ny ataoko hoe antoko politika sy ireo vondrona ivelan'ny fitondrana dia teriterena sy sakatsakanana nefa izay nyteneniko izay hoe tany demokratika Madagasikara fa ny tena tsirariny eto amin'ny tany sy ny firenena koa ny zavatra miseho ohatr'izao
dia ny fampiasana ataoko hoe ireo folo alin-da hoerim-pamoretana ho an'ny vahoaka sy ho an'izay tsy miaraka amin'ny fitondrana. Izany folo alin-da zany dia tanjoka ary ny vozona, tokony antoky ny fahalalahana maneho hevitra sy sitrahan'ny vahoaka ny zo fototra, dia ny fahafahana mivezivezy, fahafahana maneho hevitra, fahafahana mizara ny hevitra, nefa tsy izany misy ankehitriny fa lasa herim-pamoretana indray izy ireo ary lasa fitaovana politika mihitsy. Raha nanontaniana kosa ny teo anivon'ny zandarmaria-pirenena fanamafisana ny fiarahan'ny tafika, ny polisy, ny zandary na fanamafisana ny cohésion ireo mpitandro filaminana no antony nanatanterana ny fanetsehana mpitandro filaminana androany, ka teny amin'ny kianja ny 13 Mey no toerana no safidian'izy ireo amin'izany. Maro ny fotoana efa tokony arahana ho ny fanambarana kanefa tsy tontosaka taorian'ny asa be natao tamin'ny lalaon'ny nosy no fotoana nanatanterana izany. Nanampy izany moa ny fitandrona ny filaminana amin'ny ankapobeny. Miarabanao ary Andriamatoa Léonora Zafiarson mivahiny voalohany ato anatin'ny fandaharana sahilasao amin'ity alarobia ity. Manatitra ny arahaban'ny mpampiatrano sy tompon'ny fandaharana dia miarahaba ny malagasy tsy fakifoly. Andriamatoa Léonora Zafiarson narahantsika teo iny ny fahitan'ny olom-pirenena vitsivitsy ilay fanetsehana polisy, zandary, miaramila teto Andrenivohitra omaly ary araka ny fandraisana teo moa dia androany mbola hita tazana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey teny izay fanetsehana mpitandro ny filaminana izay ho anao kosa ahoana ny fahitana ho an'ireny? Ya, iny ny atao hoe tsy hisy tsony ny kolotsaina fa volotsaina no mitady apetraky ny olona amin'ny dongo-seza, satria tsy iza fa ny président de république no chef suprême de l'armée, izany hoe maniraka amin'ny ratsa mangaika ny tafika ray manontolo. Karazana fanazara-tsaina ilay izy satria ao anatina krizy lalina ny firenena dia mametraka sahady ny olona mibahana varavarana, tsy mety hiaraka amin'ny daholo be indrindra fa ny malagasy hoe ohatr'izao ny atao hoe kianja an'ny mpiray-tandrazana indrindra fa kianja ny tolona eo amin'ny place du 13 Mey io tsy miteniny eo amin'ny commune, tsy miteniny eny ambony, tsisy fampiomanana hoe inona ny teo fa tonga dia andro vao maraindray be mangiran-drasy dia fempitandro ny filaminana eo amin'ilay kianja, ary tsy teo fotsiny fa manodidina rehetrarehetra eto amin'ny renivohitra ny Madagasikara dia feno mpitandro filaminana, izany hoe baiko ilay anazy ary baiko mitanila, satria mpitandro filaminana tokony hametraka hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany indrindra fa ny fiandrianam-pirenena, ka zoan'ny malagasy ray manontolo no miaro fiandrianam-pirenena ary miara misalaha aminazy raha ny tokony ho izy mpitandro filaminana, nefa io ny zavatra ataon'ny fanjakana. Raha ny fanontaniana moa zany, niezaka mpanao gazety moa zany tena marina naka ny hevitra ireo tompony andraikitra eo anivon'ny folo alin-da, ny polisy, ny zandary, ny miaramila mikasika an'ity zava-nitranga omaly ary mbola nitoy androany ity, dia ny fanazavana nentin'ny mpanao gazety teo ihany moa no nahafantarana fa dia hoe entina anandramana sy hitesitena mialatsiny amin'ilay fiteny frantsay ilay cohésion na ilay fiarahana miasa eo amin'ireo rafitra anankitelo samihafa ireo, ilay fanetsehana n'ireo mpitandro ny filaminana samihafa sy ny eo anivon'ny tafika ireo ho anao manokana mitombona ve zany fanazavana izany? Tsy mitombona satria manatrika zavatra maventy tsika, dia natao hoe élection ary matomboka amin'ny resaka PRM, président républicain Madagasikara, tsy tokony hisy raha amin'izao fotoana izao ny atao hoe manao akanjo maramara dia lasa finosina saina maramara hilatsaka eny amin'ny kianja, satria tokony mipetraka aloha ny fitoniana eto amin'ny firenena mba tsy hisy ny rehatrafo, satria nisy ny JOI iny efa niasa mafy ireo mpitandro ny filaminana ireo, misy tsy fandriam-pahalemana tena henjana be capturé amin'ny écran anankifiry izay taminatina 72 heures, 3 andro any tokony misy mpitandro filaminana fa tsy ery amin'ny
4 miny eo analakely eo mifeno nefa re mivohotry ny firenena de mpitandro filaminana ave tapitra eny daholo ny atramina hitanay misy avy aty amin'ny feo an-tany a misy tanky eo misy blindé misy basy be da be a misy lacrymogène efa voniny eny am-piatsoroany a tsy fotoana mihitsy zao ametrahana zavatra ohatran'izany zany hoe efa miantso fa tsy miantso tena diso firapy le izy miantso le izy fa tsy miantso eo anatrehany tsy mandady arona sy ny tompo fahefanany Andriamanjaka sy ny mpanao politika rehetrarehetra miezaka hoe ahoana ny ampiasainy ny filaminana mialoha sy mandritra ny fifidianana de zao ny zavatra ataon'ny fanjakana tsetsatsesa tsy ahitra moa no iresahana mikasika an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay fa de misy namana zao raha ao anatin'ny fikambananay a niaran'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ary de tena namony ainy mihitsy moa zany a vokatra herisetra nahazo azy a vonon'olona feno mabibina ifandresahany mpamily anankiray moa tao anatin'ny fanadiadina zay na raha antsika teo ihany a mbola manamafy ny fiaraha-miory a sy ny fankahirezana ny fianakaviana fa ny fanojy tamin'ny famaranana ny congrès ny TGV teny amin'ny CCI vato ity iny a ity mobilisation ana mpitandro ny filaminana izay narahantsika teo ihany a ary nitranga izy io a ray andro monja taorian'ny fanakanana ny fikasan'ireo candidat sy antoko politika anao fanambarana iombonana mikasika ny fananany filoham-pirenena ny zo-pirenena frantsay inona kosa indray no afatra ao ambadika zany a raha ny fijerinao azy Andriamatoa Léonora Zafiarson ozy izy ny dokotera hoe aza ny ataoko ny atao fa zay lazaiko tanterao zay ngamba tonga de mafiasy satria lasa tsy mipetraka eo amin'ny toeran'ny ray aman-dreny intsony ny mpitondra zany zavatra zany zava-doza ohatra hoe nisy maty tao amin'le JOI a de tsy ampy 100 metatra ao ambanin'ny seza ipetrahany eo mamasiny eo a de mbola mandeha izy a mbola miompy nefa ny zava-doza aina be da be raha ray aman-dreny misy manana zanaka folo ve de misy anaky 7 maty de mbola andia de mbola tsy hijery raha ohatra ka ny fandrinana tamin'iny a faty mikararana tany amin'ny RN2 a fa mbola fiarova-tseza ihany le mamaika de rehefa avy eo a petraka indray ny hoe izahay ianao aty amin'ny CCI zany efa presque hoe atao hoe sehatra iasan'ny fanjakana raha misy zava-dehibe olazaina kanefany a lasa loko anankiray ny ao loko anankiray a zay misy fifandroitana be da be moa fa tsy TGV fotsiny indreo fa misy mapara misy RD misy ProNR misy be da be zay tsy fantatra ntsony ara-dalàna sa tsy ara-dalàna misy récépissé hoe antoko politika sa inona fa ampiasaina mpitandro filaminana anakatona ny varavarambe an'ny kianja fa tsy trano a avy aty amin'ny kianjan'ny 13 be aty amin'ny kianjan'ny tolona tsy nijanona teo le izy a fa mbola ampiasaina mpitandro filaminana anidy varavarana privé zay anaovany ny vonjona rehetrarehetra filazana ny tsy fitezana ny zavatra mamenatra ao anatin'le izy a efa tsy manao fanoherana ntsony ny olona hoe fanoherana botolo na tsy botolo a fa efa tehiteny ny olona hoe efa tao eno ara tao anatin'le alliance an'le mpanao politika be da be efa 1 contre 1000 le izy raha ohatra zay no tenenina tonga de avy aty amin'ny fomba fijery ny citoyen responsable hoe efa 1 contre 1000 fanjakana rery sisa mbola hiteny hoe zay aty amin'ny CCI a de mpitandro filaminana mamono feo zay zo ivoahana tsy isy ny krizy a mamono feo mamono tsanganana mamono finiavana mamono fiarahamentana tonga de ny F anankitelo mihitsy maty ny finiavana ny fiarahamentana ny firaisakiny de tapahana ny arabe amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana tena zava-doza zany eto amin'ny tany repoblika Madagasikara satria ny dernier rempart amin'ny mahazatra hatramin'izay a tafika ao anatin'ny rihana lehibe anankefatra amin'ny androm-panjakana mahafanjakana dia antafika anisan'ny andry nefany a lasa misy fiandanina lehibe ao ambadiky ny fanaovana polifika
polifika fa tsy politika ilay izy ka zay zavatra izay a tsy maintsy ho arahana akaiky ary tsy andrasana ny rakototsarabe intsony a fa tonga de miara-mentana asiana firaisankina ary tsy maintsy ampiakapeo mafy de mafy amin'ny resaka fampiasana mpitandro filaminany. Inona moa zany no tena hoe tenenao teo hoe somary fatahorana ihany ve le izy ataon'ny fitondram-panjakana raha oharina sy manoloana ny reto candidat antoko politika nikasanao fanambarana teto tsy voalohany iny Andriamatory ianao Raza Fiarson fa efa nisy tany amin'ny Andi bypass inona daholo no ao ambadika zany midika inona zany ho anao manokana mety raha manao mahavita manao fanambarana ireo antoko sy candidat maro samihafa ireo inona ny tena atahoran'ny mpitondra ka mahatonga anazy anaka anazy amin'ny fomba rehetra. Efa lany datiny anazy le tahotra zany hoe efa tahotra ny mialatsiny amin'ny fomba fiteny a fa zay tsy mpanentsika olona na manao attaque personnel na antoko iza na antoko iza fa fanjakana io fa ny olana goavana le tahotra efa feno ny kapokany zay le tena olana feno ny kapokan'le tahotra de avelany eo mihitsy le tahotra raika apoka be any fa mihoatra ny ambonin'le tahotra izy andao mihitsy tonga de nao zavatra tena scandaleux zany hoe efa tsy maharakotra atsika ntsony le miafina ao ambadikin'le tahotra mpiasa hery fa andao mihitsy tonga de provoquer zavatra anankiray zay ahina mafy sy ny fampitehana tanteraka ny tenosin-drazany ity ka mahatsikaritra an'izany ny aty amin'ny ankolafy efa mampiandrandra ny tena fanarenana sy ny fahafahana hoe tsy tahotra le ataon'le fanjakana fefa mihoatra ny tahotra de andao anao zavatra tonga de tena mandika tanteraka ny fitsipifehezana indrindra fa lalam-panorenana indrindra fa ny rafim-petatanana sy ny rafim-piarahamonina misy ray aman-dreny lehibe ezaka mandamy eto amin'ny tany sy ny firenena de reo mpitandro ny filaminan'ireo foana ny fiainana avy eo ambadika de apoitra isan'andro le zavatra mamoehatra dia mihoatra ny ambadiky mifefy le izy ary rehefa sangy mihoatra ny loha mbola miezaka notony malagasy mbola isorana ny avaty amin'ny ankilany hoe manao sonia ny charte de bonne conduite satria zany zao tsy tazana ny chef suprême de l'armée tsy tazana izy fa le mialatsiny amin'ny fomba fiteny fa azo tapahana tsara mihitsy azo rekopena tsara mihitsy hoe ary mbola ho antaniny reo mpitandro filaminan'ireo hoe voakarama ve sa inona ve ny tena mahatonga anareo manoatra satria efa nisy antsoantso lehibe zany nanomboka tery amin'ny Andi bypass tratsy amin'ny varavarany nanao sonia anankivalo amin'ny resaka zavatra tranga amin'ny filoham-pirenena io zay averina foana hoe izy chef suprême de l'armée de tokony mieritreritra kely izy de mbola tsy tara tsy ho an'ny malagasy intsony le olana fa izy indray ary zao no arovana izy indray ary zao no arovana tokony izy ary nisaotra ny rehetrarehetra de mbola tsy trano mirehatra zay ny zava-misy resaka n'izay mpitandro ny filaminana folo alin-da zay sika nisy ihany koa talohan'ny reny fanetsehana zandary polisy miaramila be deaibe tao anatin'ny roa andro reny talohan'izay nisy ny fanambarana izay nierahan'izy ireo nanatanteraka andro vitsy lasa izay io moa raha antsika eo amin'ny sary eo zay fanambarana nataon'izy ireo izay manahoana ny fahitan'Andriamatoa Lénore Raza Fiarson an'ity fanambarana izay navoaka ny mpitandro ny filaminana ity. Somary nanaitra le izy satria zao ny antony rehefa inona no miainga ao niveau ny bere suprême de l'armée ny resaka rehefa inona le izy miaingany amin'ny polisy rehefa inona le izy miainga any amin'ny bere rosy sy ny bere vert rehefa inona le izy miainga au niveau any moreg rehefa inona le tantarity iny miainga au niveau any monate de rehefa inona le izy miainga au niveau ministère de défense nationale
de rehefa tokony inona le izy a ny tena tokony miteny a le ntenantsika teo hoe le chef suprême de l'armée zany hoe ao anatin'le miakanjo maramara sy le mitambasy a le atao hoe mpitandro filaminana efa misy tsy fifanajana tanatohatra zany hoe tsy mazava any anaty signature zao mijery an'le izy a misy signaturany seg ao misy signaturany officier généraux sy officier supérieur be da be ao a fa le mitondra teny a io tsy ho takatry ny gasy io manerana ny gasy tsy ny zao hoe aiza ndraiky apoka hoanina de aiza ny sinda ny rano aiza ny tany no asaina fa hoanina nationaliste hoanina mpiady a manaraka an'ilay izy de mahita hoe manao zavatra antemaka ary miteny zavatra antemaka tsy ny tety no miteny tsy ny tompona ndraikitra tokony voalohany satria jerevantsika tsara fandehany zavatra tsy Antananarivo ery akory Madagasikara ka eto daholo mpitandro filaminana io ny route nationale io lalana podika io tokony ihany zao misy escorte satria efa mandeha 10 km/h daholo ny national nefa mpianatra hiverina vely ambany voly rehetra mba mivoatra ny hianatra le mpitandro filaminana tapitra manketsy mikanja tsisy ninino kanja vita mbola voahonohony fotsiny tsisy honohono akory ary tamin'ity faranyity zay mampalahelo tsisy honohono koa raha atao anatin'ny 48 heures de feno mpitandro filaminana le izy de fanambarana tao anatina tsy tametakontaka tsy andray directeur militaire reo tsisy zavatra mbola mipotra tsisy nininina fandaminana no tedaviny gasy a miaramila nefa ny tonga de eny amin'ny latabatra no miteny hoe tandre mihetsiketsiky eo zay zany raha fehezina le izy aza misy mihetsika fa zay mihetsika ary ny namana lilira faralamo araka nefa noresana terim-piandohan'ny fandarana hitondra ny famakafakany amintsika mikasika indrindra nyity resaka fanetsehana mpitandro ny filaminana ity hatrany fa mialohan'izay Andriamatoa Léonora Zaferson teaka ny hevitrao ihany satria mivahiny voalohany atao anatin'ny fandarana ianao a ireny fihetsiketsehana maro samihafa ireny a fanetsehana fanambarana vonresahanao teo reny a dia mifanjoy amina teboka anankiray de tsy inona fa le resaka hoe maha frantsay any Andry Rajoelina zay raha teo no antony ijoroan'ireo antoko maromaro sy ny candidat izay efa mivonona hirotsaka sy efaninana ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ianao no antaniko androany a makaiza ny fironanao a mikasika nyity resaka hoe zom-pirenena nanany filoham-pirenena Andry Rajoelina ity raha tarafintsika amin'le code de nationalité zava-dozany enika ny tanin'ny Républicain Madagasikara io tompoko raha ohatra ka tsy miravina satria tonga de mahitsy ary entitra ny fomba itenenany zavatra anankiray io fa io efa zavatra efa nandeha efa fotoana lavalava fa ho fiteny zay fotoana lavalava zay satria mandeha ozy izy fiteny eny amin'ny arabe ary le izy a tsy resaka hoe frantsay na tsy frantsay tsony Rajoelina Andrinirina Rajoelina président république raha mandray faratapony amin'ny firenena zany hoe tokony ho modely ilaza ny marina olona tokony ho mendrika amin'ny fomba rehetrarehetra indrindra fa ara-taratasy satria fahanjakana le izy ny ara-taratasy le niteneny hoe 20 cm iny a tany misy lalàna le Madagasikara manakasy tsara fa le zava-doza amin'le izy a frantsay tsy frantsay fa ny zava-doza ao anatin'le izy a ataon'ny asese Atsangory le président de république zay ny zava-doza ataon'ny Atsangory a tenenina ny antony satria raha ny olo any Antsirabe ao le izy nisy anao sonia hoe malagasy izy de mandeha moa ny lasa ny mpitohatra indray zany mpitondra indray zany manohatra tena hery fanoherana tena 7.9 isanjatony zany zao ny hatramin'izay avaty amin'ny tsy tompo-pahefana élu no manohatra fa ity ndray maky ity zay tsy nisy tao anatin'ny 10 taona le fanjakana eo amin'le toerana indray ny manohatra de mampiasa mpikaramanady majinizinika sy miteny hatramina député ao anatin'le vondrona volomboasary hoe gasy io ka dadany gasy ny rahany mamany gasy ny démenti moa isan-karazany olona manana andraikitra lehibe ao anatin'ny serasera sy ny fiadinan'ny république mpitondra teny ao anatin'ny fiadinan'ny république samy hafa ny version fa tonga de hoe tsy fandikan-dalàna intsony le izy fa ataon'ny ACC Atsangory
zany hoe ny rafitra mpitsara ao anatina mahafanjakana ao amin'ny toerana fahatelo amin'ny rafitra fahatelo ny rafitra mpitsara nefa ny ataon'ny président république manao asay manao tsangory anazy zany hoe ny anazy efa resaka naturalisation zany hoe arataratasy miaro ny tombotsoa ambony ny firenena nazahoany le 20 centimetatra ny za frantsay le izy eny amin'ny lalana nge raha ho antanina fantatry ny olona nge gasireny inona moa ny olana am'izany fa ity resaka fiainam-pirenena sy politika dia ny rafitra mpitsara asainao manao atsangory anao zava-dozy io raha tsy miala teo izy de mbola tsy tara izy tenenina andrakiray koa zay de mbola tsy tara izy midina teo ambony le rafi-pitsarana lehibe le ACC haute cour constitutionnelle io so de varina izy alolo averina kely le hoe inona atao hoe ACC haute cour constitutionnelle dikan'izany ny ray aman-dreny faratapony amin'ny firenena tokony manaja an'izany nefa izy no mandika zava-dozy io arahantsika araka teneniko teo dia nanao famakafakanana manalira faralahy arahantsika avy hatrany zay famakafakanana nataon'ny namana izay ary miverina etontsika rehefa aveo manao ndresadresaka ampifaliana no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fandarana sahilasy zao amin'ity alina ity fotoana ifanomezantsika trano eto amin'ny MBS TV MBS radio ifanomezantsika ihany koa amin'ny tambazotra dia manantitra sy manamafona ny fiarabana izay nentin'ny namako Clémence Rarinirina tany am-piandohan'ny fandaharana zavatra anankiroa no hitako hoe tena tsy maintsy resahana amin'ity alina ity dia ny voalohany aloha dia mahakasika ny mpitandro ny filaminana ny mpitandro ny filaminana izay fandresantsika foana hoe tandroka aro ny vozona ny fisian'ilay tandroka no miaro ny vozona tsy ho voakasika zay zany raha ny marina zany hoe ilay mpitandro ny filaminana tandroka dia isika ilay vozona arovana fa ny zavatra misy dia mifanohatra tanteraka amin'izany ary eo no mahatonga ny resaka marobe hoe natao tandroka hiaro ny mpitondra fotsiny ve zany ny reto lazaina ataoko anaty fonoteny hoe ireto lazaina hoe mpitandro ny filaminana ireto sa tena hoe miaro ny vahoaka tokoa tsotra kely fotsiny ilay fampitahana zay tiako hisariana ny sainao ary tena mahalasa ny saiko hoe voanyresaka mahakasika ny hoe mpianatra zay mangataka ny zony amin'ny resaka boursa vatsim-pianarana dia nefa dia ireny raha atao hoe nisy ny fioara-pefy tao anatin'ny zavatra nataon'ny mpianatra dia ireny miaramila mpitandro ny filaminana maro be no tonga mirodorodo andeha nohatra ny reto mpianatra zay tsy mitambasy tsy manana ninina ny ampelantanany fa dia faneho-kevitra no nataon'izy ireo fa dia ny tambony moa zany dia tsy vitany hoe fanenjehana sy fisamborana fotsiny no esorina hatramin'ilay atao hoe franchise universitaire dia daroka tahakireny nahazo an'ilay mpianatra etsy andanin'izay dia nisy ny famorina izay natao dia nosakanana rehefa mihetsika ohatran'ireny ve dia feno ny mpitandro ny filaminana fa rehefa hiaro ny vahoaka mankaisa tabataba sy napaka-peo ihany tamin'ireny fahanomboana lalaon'ny nosy ireny hoe amin'ireny ake ny ilaina ny atao hoe fandaminana raha tena mitandro ny filaminana zany ireto ataontsika hoe tandroka aro ny vozona ho an'ny firenena reto fa faty olona mikararana ny zavatra ohatr'ireny tsy voafeny efa ary amin'ny olona maneho hevitra no anaparana ny hera mampieritreritra zany dia mitoy ny tantara fa tsy nijanona teo hoe misy an'ireny faneho-kevitra nataon'ireo kandida rehetra zay tena hoe nosakanana hatramin'ny farany anaovana azy tena izany ve tena andraikitra omena anareo aingana be mihitsy mandray andraikitra amin'ny zavatra toy izany irahantsika malala fa omaly ake ka feno mpitandro ny filaminana teny amin'ny 3 Mey hoe atahorana ve hanana ny lanjany reto lazaina fa vitsy anisa sy marefo ireto fa nahoana no to mpitandro ny filaminana be dehibe no miazakazaka mameno ny kanja 3 Mey raha vao misy eritreritra fotsiny hoe so dia hetsika ny aty amin'ny fanoherana dia te hamerina ny sainareo tsy natao hoe hifankahalana moa ny lafin'ny politika sy ny hevitra fa ny olombelona tsy tokony hiady fa ny hevitra no ampifanankalozona sy ampiadiana fa amiko ianareo mpitandro ny filaminana ny tena tokony kitro hifaharan'ny vahoaka dia fihetsika tsy mety loatra amiko raha ny olona maneho hevitra foana no anaparana hery tahaka izao
na hoe anehoana ny mahaenjana anareo fa any amin'le tokony anaovana an'izany nareo no tokony miseho mampalahelo any vao omaly hitantsika ny video mparitaka tamin'ny tambajotra iny reny tifitifitra tena tsisy indra fo teny efeno arivo reny tsy am'sehatra ohatr'ireny ve mba ilaina le nareo mirodorodo be dehibe be boto iny tanora miresaka fa maninona no any amin'ny misy fiteny tsy dia mahafinaritra loatra fa teny engany hoe any amin'ny tsy mivonto no manahitaina izay mihitsy ny sary hitan'ny olona satria ny vahoaka mila fiarovana tsy arovana-nareo fa ny mpitondra izay efa hita fa tena mambotro ny vahoaka tena efa mitrongy any ambanin'ny tany mihitsy ny amin'ny tsy fisinana ny hoanina ara dia ireny no enjehan'andro aman'alina raha mba maneho hevitra zany hoe ny paikady hitan'ilay fitondrana zany hiarovana an'ilay toerany dia tsy mihaino ny alahelo-bahoaka fa manao izay hanakipina ny maso tsy ahitana ny maso ny vahoaka ary manao izay hanapenana ny vavan'izay mitady an'io hevitra ka dia izay marina amin'ny tiany marina amin'ny any no jerevany ao anatin'le izy zany mampalahelo hoe mpitondra mihaino vahoaka ny haino andrasan'ny olona fa tsy mpitondra mijery ny tenany fotsiny dia mahagaga hoe efa nisy ny fanakianana be mahakasika ny iresaka kely aty amin'ny lafin'ny mpitondra indray hoe efa nisy ny fanakianana be mahakasika ny hoe fandizana sy fety be natao na dia teo aza ny aina marona foy tamin'ny lalaon'ny nosy dia izao indray dia ao anatina fahorian'ny vahoaka ao anatina vahoaka maneho hevitra tsy avela amin'ny teny no mandisy mifaly indray manao ny congrès ohatra tsy ho resahako ny zavatra be dia be efa resahan'ny olona hoe maro tamin'ireo aza no eny amin'ny CCI vaty miaraka amin'ny bagage sy ny entana tsy dia mahagaga loatra moa satria sehatry ny festivité resaka fety dia veriko fa mana-talenta be no anivon'ny fitondrana fa raha resaka organisation fiantisipena ny zavatra mitranga meloha apetrapetraka tsara ny zavatra rehetra dia mbola tsy voafehy foana ilay izy hatramin'izao fehin'ilay tsotra hoe ianareo mpitandro ny filaminany tandroka ary ny vozina ianareo any aminareo no tokony hipetraka ny fitokin'ny olona fa maninona no miaina tena hoe mandry andriranatsy hitanao mandry andriranatsy zany tena hoe matory ianao dia antsy mivava anindrona anao atao kavia antsy mivava anindrona anao atao kavanina ka vao mietsika eo mahery fihetsika ianao dia ianao ihany nitsondromin'le antsy moa ve tsy zany ny zahatra iainany vahoaka ny tsy fandripahalemana naizanaiza tany ale vao mandeha lavitra fotsiny ianao ohatra hoe mandeha lavitra amin'ny lalam-pirenena fahafito io dia misy ampanika tena asaina mijanona mihitsy satria maninona tena tsy voafehitsony mihitsy le resaka fandripahalemana ny tena zavatra mahagagana amin'ny resaka fandripahalemana dia izao maninona mivangongy atao andrenivohitra daholo mihitsy nilay mpitandro ny filaminana fa maninona rehefa any amin'ilay toerana tena hoe zone rouge amin'ny resaka insécurité dia élément kely anankiroa mba eny anarabeny ahoana miteo gaga ve ianao raha ohatra ka hoe tonga andalo anjatony dia mitsoaka izy ka tsy varitra miaina eo amin'izany mihitsy izy tena mitodika aminareo tokony andraikitra indrindra ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana any amin'izany hoe zavatra ohatr'izany lamina tahaka an'izany tokony hojerenareo atonga n'ilay vahoaka miandrandranareo ho en sécurité fa tsy ilay vahoaka tsy manao inona indray no ambanana ny anehoana fa mahery ianareo fa ilay vahoaka mila fiarovana tsisy nina ataonareo mandroana anazy ohatrany mahita sarina mpivady zany hoe mpivady mifamaly miady dia izao any amin'ilay vehivavy ilay lehilahy no manapatra ny heriny ka raha matanjaka dia tokony any amin'ilay lehilahy mitovy aminao no manapatra hery fa tsy vehivavy no manaparan'ilay hery ohatra iny fa hoentiko ilazana any amin'ilay toerana misy an'ilay tsy fandripahalemana sy alahelo ranomaso fijaliany vahoaka no ny vonoolona sy ny asan-dahalo tsy misy fitsarana any no tokony hirodorotolo be boty miaraka amin'ny fitaovana sy ny rehetrarehetra moa ve tsy izany no ny irairaina tamin'ny andro ny fampelezan-kevitra hoe ao anatin'ny 4 minitra dia efa tonga miaraka avany katikati raha mandeha manaty rano sy ny rehetrarehetra fa tsy izany ny zavatra misy ainan'ny vahoaka fa ny tena marina dia izao vao mihetsika ny mpanohatra dia eo no eo dia tonga ny mpitandro ny filaminana be dehibe amin'ny ohatran'izany misy isainana izany fa teny mpitiavana koa nefa no ampitaiko hoe sao dia fotoana izao tokony hitodianareo amin'ny vahoaka izay mandoha vola aminareo vahoaka izay mametraka aminareo izany andraikitra izany raha misy ny tokony hanananareo tambehina andraikitra sy redevabilité noho ny zavatra raisinareo ka raha mamelomana anareo miala avy any am-paosin'ny vahoaka dia ny vahoaka no tokony olohalarana ho jerenareo fa tsy ny vahoaka izay maneho hevitra amin'ny tampenam-bava tsy ahafahany marina tena potra fo ne ninina ho atao hoe tsisy takona izay tsy hita ary tsisy miafina izay tsisy eo na dia minimikipy azy ny eo anivon'ny fitondrana sy ny mpanaradia azy toa ohatran'ny mahita fiainana
mamirapiratra nefa dia efa fiainana anaty fahoriana no iainany vahoaka malagasy na reny mpilalao tamin'ny lalaon'ny nosy ireny ary dia tena mamenatra raha mandinika ny voambolana ampiasainy rehefa tena mahita hoe kevy izao ilay tena fahantrana sy tsy fisiana eto amin'ity Madagasikara ity fa dia maskarady ny be dia be ao anatin'ilay izy ampiandiniana sisaina izay fa hatra ihany koa ny ambarako amin'ity alina ity mametraka ny mandra. Fa mikasika ny kongresin'ny antoko TGV kosa indray Andriamatoa Léonora Zafiarson hita teny amin'ny CCI toerana izay natanterahana an'izany ny fiara-panjakana, ny olom-panjakana na olom-boafidy io na olom-boatendry hita teny avokoa zay. Ankoatran'izay dia nyray feo ireo mpanatrika sy mpandray fitenenana fa dia hoe nahavita be ho an'ny firenena i Andry Rajoelina sy ny fitondrana izay tarihany ka tokony omena mandat faharoa. Ahoana ny fahitanao ny fizotra anankiray ary ny kabary ihany koa ny fandimbiasana teny amin'ny kongresin'ny TGV io. Isaky ny teny an'le TGV dia mampalahelo fa be ny diso fanantenana satria le fiteniteny hoe omena deuxième mandat ny président fa le président raha décortiquena zany hoe vahana ny korany dia le loko le napetraka izy rehetrarehetra am'entité politique anazy sy parti politique anazy le volomboasary izy efa sy deuxième mandat tsony quatrième mandat zany angatahany zay le olana quatrième mandat satria 2009 fa 2023 nge atsika zao efa 2009 nge efa anazy ny fitondrana 2009 hatrateo amin'ny 2023 efa mandat telo zany dia teteza mitatra lava be dia ny olona ny fanaraka fanao dila taminy no nitondra dia inotsikotsonina azo 8% iny dia izy indray nanotsa tena tamin'ny alalan'le 8 cm dia avy eo hitondra indray izy dia tia nosaromana sao dia mahazo 8 eo koa dia ampitenenina ny avy any amin'ny tany ary asaina mandainga zava-doso zany satria firenena va le resahana asaina mandainga le olona satria izahay tsy petrapotsiny eo aty amin'ny mpiado an-tanindrazana fa tsy maintsy haka ny feo avy any amin'ny tany le fetaha mihitsy amin'ny alalany ireny olona lany era tamin'ny fifidianana tany amin'ny commune sy fokotany ireny satria mivoaka le izy hoe miakara daholo fa ohatran'izao sotro zao ny fanarahana mbola voasantsika iny fa ampitenenina le olona hoe milatsaha dia avao hipotra ohatra amin'ny Michael Jackson very zany le olona anankiray mbola eritreritra mbola hidongo seza hoe hito mihitsy ma mbola voniny le zavatra nataony hoe tsara be olana be satria atahorana irodana raha ohatra hoe EPP Manarapenitra no atahorana irodana le izy raha ampidirinao ny zanaka ao zanakitsika mbola mampitahotra iza nanao réception antony amin'ny resaka fotodrafitrasa Manarapenitra le filazana azy le firenena nefa ny tena potika tanteraka raha ny lalan-drany firenena lalana jerefa dia any izy no miteny kely nahita zao tamin'ny vaovao omaly ao anatin'ny actualité ny 24 heures mihitsy miambakavaka le olona notaniana hoe inona le mahatonga anareo resy lahatra hoe angataka nareo ilatsaka izy inona le Manarapenitra vita tany aminareo taty amin'ny sud-est tena miambakavaka le satria terena zavatra zay mbola ho arahana akaika ary ho anontaniana le olona hoe inona ny zavatra tena mety migasy tena mety aminareo tokoa ve le izy zay ya miresaka an'izay tsika fa ho an'ireo pombany Andry Rajoelina ihany koa miresaka n'iny resaka congrès iny ihany tsika dia nambaran'izy ireo fa hoe tahotra hono ny zava-bitany Andry Rajoelina tao anatin'ny 5 taona no mahatonga an'ireo candidat sy mpanao politika hanakana ny firotsahany ho anao kosa indray ahoana ny fijerinao azy eto tia hanipika zavatra anankiray menamena be manomboka eto satria efa tara loatra le firenena aloha tonga dia bloky anankiroa tsika meva ery zay ho kary am-pamilona anafina ny mpanjanaka ao ambadika ny rito dia meva ety zay ho tafika ny rehefa tanàna satria le olana efa tena 4 saison tsika zao 60 épisode zany hoe premier deuxième troisième quatrième république
60 ans après ny indépendance zao ny zava-misy resiny gasy de misy tiana roatra eo ambony seza eo hoe aloha ampitenenina ihany efa te amintsika fa tsy teo amin'ny fitondrana ary tsika alany vao maika ave tsika ny atao fitondrana tena teny masom-bahoaka zany andro tandrom-penanahary araisiny avy aty amin'ny rafitra faefatra ny 4e pouvoir rafitra mpanao gazety voaka télé voaka radio voaka ny gazety misy arsive hoe mety eo le izy efa tsy mety de terena ho masaka fotsiny ohatran'ny voalompojaza fa ny amezana anazy manomboka eto aloha hiavaka ny kary ampamilona sy ny tafika ny rehefa tanàna aloha tsy mety tsara vela tsy itsony fa ho hitan'ny havana eo izy anao razanam-paningana hipetraka ery amin'ny ilany ery satria ny afrikana reo efa manao ny azy io zao fanontaniana mipetraka hoe maninona ny malagasy manana manakasary tany manakasina olona tokony misy asina fa tsy ohatran'io fanaovana anazy maninontsika tsy manaraka nyro afrikana be da be manala ny mpanjanaka teo aminazy ireo fa mbola ho zogaindreo foana ka tokony ary tena izy raisiny malagasy an-tanana ny fiainany fa tsy antoko anankiray TGV na volomboasary na ny aty ange efa misy fanetretena e andao ranga tena za olo tena ngolongoly nanaraka le actualité le valo miara-manonja le nanao sony niaraka hoe andao ranga tsy eritreritra ntsony hoe iza no fidinana rakotona rahabe fa mandoza ny tany ty zavatra ty fa mibahana loatra eo amin'ny fanimbana ny firenena kokoa ny olona eo amin'ny seza ary tsy mety miaino fa mampisofina andao alamina izy mihitsy ny tokony lamina ho azy ary tokony ho menatra nefa mbola anoy an'le zavatra fitaka sy le fampanantenana de mieritreritra zany fa mbola androany mbola azo vidina foana gasy eo anatina politika tsy zavatra mila tandremana fa mba tsy hampisiny raha mandrika sanatry ny vava na tsy fetezana mialohany fifidianany resaka terena moa ianao teo andriamatoa lenao Razafy Arsan raha ny vaovao miparitaka tokoa amin'izao fotoana izao dia hoe hiarany tsindry sy ny fanerena ireo ben'ny tanàna ka tsy maintsy tonga nanatrika ny kongresin'ny TGV ary voalaza ihany koa fa dia hoe terena anohana ny filohan-kehitriny na Andry Rajoelina izany nanamafy izany ny vaovao izay nivoaka tao amin'ny fahampahalalam-baovao ny Kolo TV arahantsika izay dia tohizantsika avy hatrany ny resadresaka aorian'izay. Endrika anehoan'ny mpitondra ankehitriny fa manana ny heriny izy ireo ary mambahoaka tokoa tao amina sy terena ireo olom-boatendry sy olom-boafidy hiara-disy anohana azy amin'ny firotsako fidiny ny filoham-pirenena. Ny 900 ireo ben'ny tanàna no manatrika ny Kongresy Nasionaly ny antoko TGV ho ny mpikarakara izany omaly teny amin'ny CCI Ivato. Isan'ny tsindry atao amin'ireo ben'ny tanàna ny fisitomana ny moto izay nomena azy ireo voatsila akory raha tsy manohana ny filoha Andry Rajoelina. Moto izay tsy nahafana nampandrosin'ny commune noho izany efa tia amin'ny fiafarany fiapitoam-piasan'ny ben'ny tanàna vao nomena fa ihany koa volam-panjakana no nividianana azy fa tsy vola ny antoko TGV. Ny lalam-panorenana dia milaza sy miantoka ny fahalalahany tsirairay amin'ny fironana politika sy ny fiandaniana izay ananany ka sy tokony ho isa zany dia hoe fanerena na amin'ny endrika manahoana na amin'ny endrika manahoana fa azaina tanteraka ny safidin'ny tsirairay. Ny fanomezana fitaovana dia endrika anankiray anampina ny mpitondra na ny tompon'andraikitra ny fotony amita ny andraikitra izay sahaniny amin'ny ansakany sy andavany. Izay anefa dia tsy aty amin'ny fepitoana hifarana ny fitoam-piasana satria ilaina amin'ny andraikiny iny dia tokony any amin'ny fotoana fanombohan'ny fitoam-piasana misiny zany ny tongan'ny fitaovana satria manala fahasaranana an'ireo ben'ny tanàna reo indrindra fa ny ben'ny tanàna amin'ny commune ambanivohitra moa zany ary sy vao androany na aty afara no nisiny le filana fa voalany voafidy ireo ben'ny tanàna reo dia efa nanomboka teo zany ny filany an'le moto. Azo lazaina tara satria efa lasa ny 3 taona mahery tokony efa isitrahana ny zany fitaovana zany hoentina manatanteraka ny andraikitra izay nankininy vahoaka azy aminy tamin'ny alalan'ny fifidianana. Tsy ny ben'ny tanàna rehetra no nomenany moto fa ireo izay miaradia amin'ny mpitondra ihany. Ireo efa mbany sitraka izao tratriny omeko tsy omeko izao indray.
ny moto zany ange raha tena hoe resaka hoe fampandrosorana hoe fanampiana ny be ny tanàna perinazy amin'ny asa ataony andavanandro mahatompona ndraikitra voalohany azy a no safidianan'ny voaka hitona fampandrosorana sy ao anatin'ny commune anankiray de efa tokony tany ampiandohan'ny manda zany natao mandany be ny tanàna ngeka mifarana amin'ny janoary 4 sy 2 zany hoe tsy manana afa-tsy telo volanao zany zay sisa na efa bolana raha be indrindra arakaraky ny valin'ny fifidianana ho filoam-pirenenao de inona moa zany ilaina zany mbola anao testy zay mbola hofidiana indray zay misy tsy olany misy olany zany ohatrany hoe anankiraiky io zany moto zany mato napetraka sy nomena ny be ny tanàna ho anareo be ny tanàna zay efa nazo zany a de mazava be takalipaza vidibonanana hoe domy tapany a mba handoherany de lasa ohatrany hoe nalefa aloha zany le kompansanareo ho anareo zay efa nandray ny moto fa zahay zany raha hoe omena efa nampanantenana an'izany hoe azo moto koa zay a fa mbola tsy nazy mandraky ty ny androany zahay zany raha omena zany de teny amin'ny fitiavany hoe volan'izy moa namezana azy a volam-bahoaka io a rariny sitsiny raha mahazan'izany be ny tanàna ankoatra ny fanambazana fitaovana tonga hatramin'ny fandrahonana famoahana sy famoronana dosie ny raharaha ho an'ireo tsy manaiky iloko volomboasary afangaro ny fitantanan-draharaha-mpanjakana sy ny raharahanantoko ho iatrany ny faneho-kevitra ireo be ny tanàna rehefa mitantana firenena mila tena vahana tsara hoe firenena ve ny tantanana de volam-bahoaka ve sa antoko ny tantanana de volan'ny antoko ve mazava be fa raha tena tian'le fampandrosoana aloha de omena tosika ny be ny tanàna ahafahany manafaingana ny asa fa tsy hoe mena apahany izy ohatrany hoe mena moto izy de asina chantage lavabe eo ambadika ao mahatonga an'le be ny tanàna hoe 20% manatrika congrès natoko anankiray satria le congrès ko le ao anatin'le antokany iny ny mpitondra ary anisan'ny fitaovana atao arangaranga be ny resaka fitsarana ny bianco ny GE ny fitoritoriana ny be ny tanàna ka iarahantsika mahalala fa afaka mamoroporony eo daholo zany de afaka mitiftifitra n'le be ny tanàna de be ny tanàna moa tsy manana immunité de vokatr'izay tahotr'izay ny be ny tanàna de alao ny zay tsy famezatsiny mihitsy amin'ny be ny tanàna alaona izy manaraka any de amin'izay izy mba tsy voahelingelina zay ny mahatonga an'le izy mazava izao fa marefy ny mpitondra ankehitriny ka tonga amin'ny fampiasana paikady efa nilozan'ny toetrandro ho iatrany ny faneho-kevitra ireo be ny tanàna raha nampandroso sy nahavita tokoa ny fitondrana rajoelina tao anatin'izay 5 taona latsaka izay vita ho azy ny fampielezan-kevitra ny zava-misy anefa maro tamin'ireo nampanantenaina ny tsy tanteraka ka tsapany filohan'ny rajoelina sy ny mpiaradia aminy fa sarotra ny fandidiana tavaverina tao anatin'ny fandaharana saila zao tsika androany andrimatoa Léonora Zaferson no andro farany voafaritra izany fa de hoe hikatonan'ny fandraisana ny antota taratasy firotsahako fidiana ho filoam-pirenena eny anivon'ny HCC ary androany no voalaza ihany koa fa de hoe anatitra ny antota taratasy ny eny ny filoha ankehitriny Andriny Rajoelina sy ny ekipany ilay certificat de nationalité na ny taratasy manamarina ny maha-malagasy iny zany no tena mitana ny sain'ny maro amin'izao fotoana zao indrindrindrindra lay hoe iza no hosa sy ahavita hanao sonia izany inona no azonao ambara momba izay mbola misy zavatra mandozany tany raha tsy tandremana ao ambonin'izany rehetrarehetra zany ary na tonga n'izany hosahany ary tsy netindray connaître mihitsy izy tao anatin'ny fotoana lavalava satria ny andrasana hoe hita hoe roa vitiny ve le 20 cm sa ho aleviny impito mandifitra olona raha ohatra hoe ho an'ny tandrazana ny zavatra ao anatiny fa le olana tena goavana lefa dépôt de candidature na élection PRM 6 zany hoe androany tapitra ny fitaom-piasan'ny filoha-pirenena any amin'ny tapatapaky ny septembre raha ohatra hoe à partir 9 mandat anankiray zany hoe ny olona eritreritra namitaka tao anatina atao hoe fanivana tsy nanova satria mbola teteza mita zany nanomboka 2009 hatreto satria zareo ihany niteo hatramin'izao tsy nanova mihitsy izy azavainy zay
raha ohatra ka avary amin'ny fokon'olona eto amin'ny tanina le feta sy ny hoe fiainana eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia mijery zavatra tsotra ao anatina lecture le politika. Maninona manontany ny olona ampiakarina zany andrany, maninona ny eo ambilitsy lany dia ny eny ambilany takarina ihany. Raha ny tokony ho izy andao mba ampifamadina kelikely hoe ny fepitaonana tanterana an'le dépôt de candidature 9 fa metrapealany aloha ny sisy. Zany hoe efa misy teteza mity efa pont flottant eto amin'ny tany République Madagasikara. Zay tsy baka plus 25 avy any an-tsaha fa mahita zavatra mandeha tsy mihemotra intsony fa tena mifototra mihitsy ary tena mitsongoloka. Satria tokony hametra-pialana aloha le filoham-pirenena. Dia mazava satria reto zavatra reto tsy misy ary tsy maintsy apetraka ao anatina ivom-pandaminana tsy mian-tany. Tokony misy fanambarana ampabe maso ho an'ny olona ilatsaka ao amin'ny toeran'ny PRM raha ho atao hoe fifidianana io. Hoe ny terena ve izy ilatsaka, tereniny avy ny ivelany ve, ny tereniny avy eto toerana ve, raha kotsy raha be ve ny eo ambadika eo sa antsitrapo ny ilatsahanao eo amin'ny toerana atao hoe ray aman-dreny. Io mbola ho voasana rehefa avy eo ny plasin'ny PRM io. Mbola miampy le resaka naturalisation, zany hoe miara ny tompontsoa ambony le firenena ny ekeny am'le nanakany le mahafrantsay anazy. Zany hoe mandika lalàna, mandingana lalàna, mitaingina eo ambony lalàna, mbola vao ery amin'ny seza dia efa manamboatra photocopie an'le seza indray sahady eo anatrehany le zavatra efa mivoasasika tamin'ny voalohany teo, indrindra fa nitafika, efa baikona ny tafika, baikona ny amin'ny lalan-diso. Dia avy ato amin'le rafitra fitantanana le fifidianana, dinganina le lalàna fa tsy mandika lalàna intsony izy, na hoe tsy manaja lalàna fa dinganiny fotsiny izao le lalàna, taratasy no resahana, efa tsy manana le maha-malagasy anazy izy ara-taratasy. Raha ohatra ka mipetraka kelikely ny kolotsaina soatoavina, natao ady gasy ilay izy dia foloan'ny République nge mbola navelan'ny olona latsaka izy, navela latsaka malalaka nge izy aleo lany, aleo iteny daholo ny partant miaraka aminazy, ny partisan miaraka aminy hoe premier tour dia laninay fa androany izy ho trahatra dia ho sahirana izy dia izy ny hanavitra anazy, tsy ny vahiny nge ny hanavitra anazy fa ny gasy ray raha aminy ihany. Zay nge le zavatra andoza anazy fa misy akony zay hatrany anaty vilany ny gasy mandrakitiny androany. Dia tokony mandeha amin'ny fandaminana tsy mian-tany le izy hoe tsy mety ao anatin'le fitsipy-pifehezana. Izahay mampiadana tsy teny hoe fitipy-dalao le ao anatin'ny élection, tsy lalao le izy, tsy lalao ny fiainam-pirenena fa tokony misy fitsipy-pifehezana mazava dia mipoitra ho azy fa tsy ny antoko samy antoko politika ny andeha hifandrirotra foana na dia miezaka mandefitra raha maro hoe tsy mahazo milatsaka izy. Raha ohatra ka mazava fifanarahana, eo nge tsisy olona matahotra anazy, be tabe no miteny azy avy aloha izy latsaka fa le izy tsy vita zany. Zany ohatra no miteny hoe anka voay ny varavarana na efa hita izao hoe io misy mpamaky trano, dia iza migasy no iteny hoe avy aloha hiditra ilay mpangalatra fa mety vilany fotsiny no alainy eo. Raha-pirenena ty tompoko ka tsy tokony ataoko totoa fitsipika ifampifehezana ary tompona andraikitra voalohany amin'io ny olona mikarakara ny rasa mangaika fitantanana ny fifidianana rehetrarehetra, indrindra fa ny ao amin'ny fahifanam-pitsara. Mikasika an'izay indrindra ny FFKM dia efa miezaka misoroka ny aiahina mety hisiny ny mety ho disadisa na sanatriavony vava, mety hoe hisiny ny fifamonoana eo amin'ny samy malagasy sanatriavony vava amin'izao fiatrehantsika ny fifidianana ho filoham-pirenena izao efa ho herintaona lasa izay tsy nitsahatra ny nampaneno anjomarany amin'ny hoe tokony ataony fifampidiniana eo amin'ny samy malagasy. Farany teo nisy ny fiaonam-be nasionaly izay nokarakarain'izy ireo nandritry ny efatr'andro dia mbola nanamafy an'izay ary mbola manamafy an'izay, mbola miantso an'ireo mpanao politika sy mpisehatra politika rehetra ny FFKM. Ny hatramin'izay aloha dia ny antoko eo amin'ny fitondrana tsy tazana foana ary tsy hita mihitsy
manahoana ny mety isy raha pitso a mety mbola azo antenaina ihany ve ny mety hoe enony reto atoky eo amin'ny fitondrana ireto a ny FFKM atao anatiny zao 2 volana iatrehana ny fifidianana zao raha mety hoe ny tombatombanao sy ny fomba fijerinao amin'ny fanarahana raram-pirenena. Mialatsiny amin'ity fomba fiteny manaraka ty a satria efa décrypté daholo ny code ny zavatra mampalahelo a dia lasa fanoharana ity fahifonana ialana tsiny a fa tsy afaka nanatra ray aman-dreny ny tena mazanaka fa feo an-tany no akariny areto a dia manipika ao anatin'ity zavatra ny fampiatsoan'ny FFKM ity izay ray aman-dreny lehibe miantso firaisan-kina tsy mbola nitsangana akory ny FFKM dia efa niantso firaisan-kina ho retany ren-danitra ohatra ny ex-président aloha tenenina mazava tsara satria efa misy fandeferana efa misy fanetriteo niantso firaisan-kina nge ny président Ravalomanana hoe malagasy rehetrrehetra ny tomandavana tao aorianan'izay niantso firaisan-kina daholo atao raharaha gasy ty fa aloha tsy ho raisiny vahiny intsony ny raharam-piainan'ny malagasy ty firenetsika ty farany nitsangana FFKM tsy hipotra mihitsy raha zao fandehany zao a satria teneny hoe mpanao politika miady fa tsisy miady eto tsisy mikorotana eto zavatra milamina dia misesy mandeha fifidianana io satria tsy androany dia amerenana indray amofovofo no hoe nisy sa tsy nisy le vola nanahoana le CENI maleo tena marina ve ny premier tour ihany ve misy ny vola amin'ny fanjakana manomboka hita mitady metimety aminy ve le fifidianana amin'le fomba ho anaovany anazy io dia complet indray hono le vola dia nisy zavatra naneny be tampoka indray hoe efa nisy mikarakara le bulletin unique isan'rehetrarehetra vahiny dia atao inona le 200 millions d'ariary isan-tenany ny olona mieritreritra ny ampiniavana ilatsaka filoha-pirenena fa ny zavatra antsoina androany ny olona mitondra ny mpanjakabe ny tany tehana hazo malagasy ny mpanjakabe ny tany reo no antsoina ary amaly a ny antso ny FFKM sy ny mpanao politika sy ny société civile rehetrarehetra fa ny zavatra vao marika ny olona antsoina manao be marenina ka izahay tsy ho isan'le be marenina satria ny olona eo amin'ny seza zany tsy hidina teo amin'le sezany izy eo izy zao hatramin'izao tsy mamaly an'io izy satria ny olana izy tsy mitondra le mpanjakabe ny tany le tehana mamalagasy fa tehana fotsiny hoentina zany hoe olona jamba no mitondra firenena androany ary mianatra raha tao anatina 10 taona mahery mampalahelo a mianatra raha satria mianatra raha mialatsiny a tsy mpitalidalana mpiady ny tanindrazana rehetrrehetra tsy za rery natao hoe tia tanindrazana eto sy miady ny tanindrazana fa be da be mpiady ny tanindrazana fa nametraka fanamarena ny olona hoe raha tsy mpianatra raha nge mpitondrae tsy nisy faty olona nikararana nge tamin'ny lalam-pirenena lalandra tsisy faty nikararana tato amin'ny lalahoanosy zay nampitsangamenatra malagasy zao raha mbola sy voaloha volan'le tomobilabila be hatramin'ny maraina eno fa izahay amaly antso ny FFKM miantso a eto no miteny mamaly ny antso a amin'ny fomba ofisialy ny avaty amin'ny tany zany hoe ny fokon'olona le Andriamanjaka tompony fahefana misy havana dilam-bato ao ohatrany hoe namindronana mibary a dia nitetin'izao tontolo zao gasy anankiray tadiditsika tsara ny tantara fa ity raha-pirenena any ny représentant ny havana dilam-bato vatona sontrony tany Rija Rasoloharomanana miaraka mpiady ny tanindrazana eto an-toerana efa ao antsoina ary nanao travail de couloir no mialatsiny amin'ny teny baiko hoe andao hitsangana hiaraka amin'ny ray aman-dreny lehibe a dia hamoatra ny hevitry ny malagasy sy ny olombe satria tsika manana 6% lehibe a ny ampanjaka ny tangalamena mpitakazomanga ny ray aman-dreny ara-drazana soja be a ny olobe misy ray aman-dreny eto zay tokony oloolona ry ny eritreritry ny anafoana ny loolona reto misy loolona taitra be ny any amin'ny tany hoe maninona natao fitaovana tery amin'ny débat-ny PRM farany ny ampanjaka sy ny tangalamena dia ny tangalamena raha fitadidiako anazy a tonga dia endany amin'ny président Pernasa zany hoe mbola ho fatarina koa ny dikan'iny hoe aiza nisy ray aman-dreny tampotampoka eo atsoina hoe fa tapotra manda ohatran'ny hoe tampotampoka eo zaraina moto dia forcena hiakatra aty dia avao matory eo amin'ny tany nge le olona azo sary efa mandeha be ny teknôlôjia le olona natsoina teny amin'ny CCI nge matory eo amin'ny tany tsy héberger tsy nitsinona nefa ny olona venetsa
dia matory eo amin'ny tany mitafy lanitra ohatran'ny 4 miara tsy mitafy lanitra tsy mi'tunel ka amaly izay efa ty ampiadina ny tanindrazana satria tsy amaly le eo amin'ny seza ary ampisy korotana dia amaly izahay a misolo tena ny gasy maneran-tany a misy paty tsara io gasolomana ritsa amaly mpiadina ny tanindrazana avaty amin'ny tany amaly ny zavatra ampiatson'ny fefkamy io a isiny ivim-pandaminana tsy miandany ao anatina rafitra mialohan'ny fifidianana sy mandritra ny fifidianana ary ny fitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena vaovao ia iresaka hatrany n'izay fifidianana filohampirenena izay hatrany isika hatramin'ny 12 ora sy 1 minitra na hoe tamin'ny 2 ora latsaka fahatelony teo a manodidina ny 1 ireo candidat vonina ny faninana nanatitra ny antota-taratasy teny anivon'ny HCC a misy amin'izy ireo no fantatra misy ihany koa ny tsy fantatra hoe iza marina izy ireo a filohampirenena ankehitriny sy teo aloha moa zany no voalaza fa hifaninana asany ny filoha Andrinirina Rajoelatra amin'izao ora andro iresantsika izao na hoe nanahoana ministra teo aloha maromaro a solombavam-bahoaka perinasa vitsivitsy a no isan'ny hifaninana ao anatin'izay a miantoka eo amin'ny fitondrana miandrandra ny premier tour de vita ahoana ny fahitanao Andriamatoa Léonora Zafiarson an'ity fifidianana filoham-pirenena ity amin'ny ankapobeny aloha mba za kely indray ny anytany atao amin'ny rafitra faefatra mpanao gazety fa am'firy moa zany io zavatra io aloha mba manontany ny Tarzan avy ambanivohitra am'firy le izy no mikatona androany ny eny amin'ny ACC anaterana ny dossier amin'ny eninora amin'ny eninora ny andro zany rehefa amin'ny eninora efa any an-trano ny omby efa elana any an-trano ny omby a ny akoho amam-borona efa hiditra fa le olana hatra amin'ny andro mitatao vovonana ve dia tsy ho hita le olona tsy ny olona efa elana no mikenikenina hipotra hoe hiado any tanindrazana tia tanindrazana daholo a mikenikenina ohatrany any an-tsaha mikenikenina ao an-dakozia zany hoe le tafika andrefa tanàna zany a ostomina daholo izy tafika tanàna mikenikenina fa le eo amin'ny seza mbola tsy mipotratra amin'izao tenentsika izao hoe candidat sa tsy candidat satria efa fantatra le zavatra atao teo tsisy fanovana mbola tsy nametra-pialana izy a ary mbola tsy mazavatra amin'izao ilatsaka sa tsy ilatsaka nefa rehefa mandeha ny antsoantso be dia be ny ala tao amin'ny palais de sport nakery nakery amin'ny nakeny Ambohida zay ny antsoantso efa nalefa dia maninona ny androandro maizina maninona ny miandro minitra farany ny olona manana olana goavana ohatran'io ve zay efa fantatra efa ela be hoe ataiza no atao soni le certificat-ny a inona daholo ny dossier a inona daholo ny zavatra maloto ao anatin'le izy a dia maninona ny voamaika koa iandro maizina ve ilatsaka sa tsy ilatsaka dia miala tsiny a fa raha ohatra ka ny docteur Préramort mantsy efa tsisy dikany intsony efa naneny impiry ny akoho zay isa-maraina efa nandeha ny antsoantso dia ny antsoantso tena antsoantso avy any amin'ny tany mba oaka izay le politika ratsy dia androantsika mbola irahana mahita io a fa ny olona eo amin'ny fanjakana mihitsy mieritreritra fa mbola ho mpilalao ao anatin'le fividianana leritreretinao atao fa tsy tena fividianana tsy hita mazava hoe ara-dalàna ianao sa tsy ara-dalàna satria ny tsahatra satria lanilainga atao anatin'le fifanenjena hoe ianona tsy nanana an'izao dossier zao ianona tsy nandohan'izao voly zao natao ny dangana be satria sady mandidiny manapaka sady zozo ny parti anatin'le izy dia caution 1 milliard nefa ny volan'ny gasy efa faran'izay ny ariary efa 5 milliard hoe zao ny euro ny ariarin'ny olona 10 arivo atao amintsika ny 1 euro dia kapohana le olona kapohana olona vao may ampidina ny kotiny ary ampanao suite anazy ary amin'ny farany ambany ary ny teny moa androany ny teny an'izay ianao tsaroko kely atao mpanolorana ny fandaharana fa ny teny ny mpanao gazety namana Fernand Selo hoe efa tsy ho lasa intsony io izy zay ny publication moa zay nataony hoe napiatra na oetsehanao daholo ara ozy raha nyresaka izy momba ny filoham-pirenena moa zany a hoe na oetsehanao daholo ara ny tafika sy ny sisa dia efa kely zany ny finoana mikasika an'izay mety hoe atafavoahana ho mpandresy ao anatin'izao fifidianana zao fa dia ny ina moa zany latsabato moa zany ny tena anamarina an'izay hoe anahoana sy anahoana nresako kely teo le resaka premier tour de vita ohatrany tsy mivalianao miandrandra zany zareo hoe ho premier tour de vita ho ny fahitany Andriamatoa Léonora Zafiarson an'izay
mampanongo tena ilay izy zay ny tsy misaotranao nametraka namerina fanontaniana fa le fanontaniana efa mivaly any amin'ny tany any ho avy ny vote sanction izany hoe ho voasazy mafy any anatina any mantsy ny ahafahany gasy satria izy enjehana amina lacrymogène dia lasa niova le amin'ny DRM fanalavany any amin'ny DRM zao mandaty dépôt daholo rehefa miteny zay ny olana fa premier tour de vide zany égal halatra ianao ve tsy hanao sondage ndao raha atao hoe tsy asiana sondage ndao raha atao hoe mitanila ary ny rehetrarehetra manao politika ireo alors zay tsy hiteny sondage zay mpiadon'ny tanindrazana satria zay neutre zay tsy miandany amina toko politika fa ny intérêt de tous ny daholo be malagasy rehetrarehetra dia hita ho azy ao hoe iza ny olona tena mitsangana ka resy lahatra tsy efa loazany toetrandro koa ilay hoe iza maharesy lahatra satria efa manaraka ny fiainam-pirenena akaiky dia akaiky io gasy io iza ny olona resy lahatra tena ho an'ny tanindrazana tena ho tafika andrefa tanàna ka ahoana ny ampisy hoe ho premier tour dia vita ozy izy ry zareo ny kandidara zao efa roapolo efa miova hafa le tary hoe 46 le tamin'ny élection PRM farany dia le ny sovanina dia 1+3 jusqu'à 36 na me 666 le chiffre dia lazaina fa adala ny olona namoaka ny resiny sekrena zavatra be da be any ambadika hoe olon'iza tony fa ahoana ny possible premier tour amin'izao tsy misy zany na ny olona avaty amin'ny hoe ho an'ny tanindrazana raha mbola tsy misy ny hoe zay tonga dia hanao premier tour fa mbola misy firaisan-kina be da be reo raha mbola fampiantso mbola dao miaraka aloha tia ny olana lehibe ohatrany hoe tsy miady mimpanjaka fa izay fa ry misy valala ry amin'ny lanitra ry mandrakotra ny lanitra ndao ajonona ny ady la politika fa ndao aloha vonono ry afo ry dia le solo le valala any le 20 centimetatra dia avy any amin'le valala eny an-danitra zany mbola hiteny androany tena valala eny an-danitra raha baky teny le tamin'izany ny tantaran'ny fampanjaka fahiny atsanao ny ady ny vohatra fito dia androany ve dia ny valala eny an-danitra no teny izy premier tour le izy mitady ady ange zany mitady ady zany mitady fito korotany ataveny tsy tokony hiteny an'izany izy fa avoay sur table vis-à-vis ny zavatra fampiresahana ohatran'izao hoe mitafa zao mitafa nge ny ralangement zany avy aty amin'ny feta mpiadon'ny tanindrazana hoe mifanoentanana ho an'ny fanavoatam-pirenena izy anga mitafa mihitsy atsony FFK mihitsy tsy sofina au moins mba misy fiatsaram-belatsy eo apiditra amin'ny apidina amin'ny sofina vidy avoaka amin'ny sofina vanana fa tsy mitafa fa tsy fantany le code satria tsy ho an'ny tanindrazana izy zany décrypteny azy ny mitafa mifementanana ho an'ny fanavoatam-pirenena mafimafy io mitsangana navitra amin'ny firenena manomboka amin'ny fanorenana ifotony ny olona efa midina amin'ny tany daholo zao ny tongotra kandida rehetrarehetra midina ifotony mieno an'ireo malagasy dilam-bato ireo dia ianao valala avy any an-danitra ny teny hoe premier tour le tsy possible fa miala tsipy ho hitantsika eo moa ny fizotrany raharaha antsika moa zany zao eto amin'ny plateau tsy fantatritsika izay zavatra mitranga any Mahamasina sy any Amboda any amin'izao fotoana izao fa raha araka le nresantsika teo hoe hatramin'ny ray ora latsaka teo dia mbola araiky amby roapolo aloha ilo nametraka ny antota taratasy fa andetsika hevitra ny amin'ny hoe raha toa ary ka tafapetraka androany ny dossier de candidature ny Andry Rajoelina ka ho voatazony izy ho isan'ireo hifaninana zany amin'ny fifidianana io dia mazava loatra tsy maintsy ametra-pialana izy zany afaka andro vitsy raha ny lalàna dia ny filohan'ny anteny miheran-dolona no hitantana fonjomaika ny firenena ny filohan'ny Sénat nefa fantatritsika fa dia loko volomboasary TGV ihany koa ary tazana izy zao teny amin'ny congrès-ny TGV farany teo teny amin'ny CCI vato tsika tsy mpaminany fa te anontany anao na izany hoe anao ahoana ny zavatra hitranga atao anatin'ny 2 volana raha nitombatombanao satria i raha malala ihany ny atao hoe pratique politika na ny fomba fanao ara-politika anireto mpitondra volomboasary ireto zao raha ohatra ka tsy maintsy ho taritaritiny io élection io ka ao atao dia ndao ary tsika eto samy ahita au niveau an'ny PRM mametra-pialana dia ilatsaka candidat itsika tsy haniry anazy tsy haniry anazy hoe makanesy izy eo na tsy makanesy izy eo tsy izy no olana fa ny olana le rafitra ny rafitra mipetraka zany raha miala amin'ny PRM dia ny Sénat no hitondra ny tany sy ny firenena efa fantatra fa zay ny couleurany dia asaitsika miteny
ny olona misolon'ny président république izao satria ao anatina roa volana raha mandeha fifidianana io ao ara say vokityale senia asay vo mamaly ny re tsy namaly ara fa andao ara fa hoe efa candidara ny ANR de tsy namaly ny FFKM ndao ra hoe anapotra indray ny FFKM sy ny avy aty amin'ny rafim-piarahamonina avy aty amin'ny tompom-pahefana hoe misy fampiatsoana rehefa avy eo rapitso ohatra ny andro ho avy fa le commission électorale national indépendant tsy mahaleo tena aloha taony de malagasy mazava avita teo ara ve tsy nahavita an'io sa tena hoe tena olona ho atokisana 1% le Sénat ve hitondra le tany sy ny firenena ve andrasana raha vaty amin'ny tany androatsy le olona manana entité politique satria any amin'ny lapa faefatra misy ny entité politique raha vaty amin'ny feo an-tany fa andao andrasana eo KTLN commission électorale neutre et indépendant ajanony ary le national fa fantatra raha pirenena malagasy ty fa commission électorale neutre et indépendant raha voakitika neutre le n dikan'izay efa voaray zany le sison leny am'le entité nanana tery ao anatina processus électoral sy code électoral efa voaray zany ny etaetany avy aty amin'ny ankolafikery faharoa ny ankolafikery fahatelo troisième force moa mbola tsy mipoitra ny anarana fa ny ankolafikery lehibe zay sady misy quatrième ligne daholy ny entité politique manana projet de société quatrième ligne ny rafitra mpanao gazety tompony feo afaka amoahana feo an-tany sy ny fiainam-pirenena quatrième ligne misy ny rafitra fokon'olona miaraka amin'ny rafitra mpanao gazety ao anatin'ny fanamboarana ny rafitra io izay isy fandovana rafitra ka ho hita eo hoe amin'ny fomba hoany ny azakanina endrika tetezamita io mbola mitoy io tetezamitan'io hoe vitan'ny Sénat ve ny andamina ny zavatra io de ho atokisana ve izy ao anatin'izany satria avary amin'ny opinion publique ringe ny FFKM raha mbola hitany hoe mampisalasala kely mialatsiny fa maray aman-dreny anazy reo samy ray aman-dreny daholo fa tsy mahatoky ny Sénat mpanao politika raha akaiky keliny eo fanindran-dalana hoe allant de 300 izy ny entité politique tsy mahatoky de vao maika avy eny amin'ny tany mpanao politika ige mahita ny za tsy miteny sanatria ny vava hoe mifankahitany ny salaka sy ny fandehany fa mpanao politika reo mahita hoe tsy tokony ho Sénat io no mitondra fa sivo de zay efa mamaly atao vivim-pandamina tsy miandana izy tsy misy zany transition zany transition tsy ilainy gasy zany tonga de matahotra izy ka mpanao politika raha matahotra transition ka vao maika ny gasy mitatrika apoka hoaniny ka ahoana no izy atsika le atrika hoe orahana akaiky ny ataony ny olona mitondra ny rafim-panjakana ao aoriana fa miatra-pelany raha candidat izy mankasitraka be dehibe anao amin'izay fanehoan-kevitra marobe nentinao tato anatin'ny fandarana izay andriamatoa Léonora Zafiarson efa lasa de lasa ny fotoanantsika ray minitra angambany sisany afaka omeko anao mety hoe sady hitondrana ny veloma ho an'ny mpanaraka atsika no hitondrana ny teny farany asitraka ao ny rafitra ampindrana fahefana indray no miteny mamarana anazy sika ao anaty ilay izy ny rafitra ampindrana fahefana no miteny zany avy any amin'ny fokon'olona miakatra eo amin'ny régional miakatra eo amin'ny resaka concertation nationale mandeha fifidianan'io raha ohatra kamilamina fa mipetraka tsy miandany ny avy any amin'ny Andriamanjaka mitondra ny feo an-tany miaraka amin'ny havana dilam-bato sy ny eto an-tanindrazana dia hosokafatsika ao anatina hivim-pandaminana tsy miandany le izy ampandeha ny fifidianana zay iriny ny mpanao politika manana ny vina ho an'ny tanindrazana fa mila antsona ao anatin'izao afatra zao ny ray aman-dreny lehibe FFKM satria tsy voantso mihitsy ny rafitra tompom-pahefana ny Andriamanjaka ny fokon'olona mba hiakarana andatabatra anaovana dinika andatabatra boribory satria tsy fiainam-pirenen'ny mpanao politika rery no eto na société civile na ny eo amin'ny seza fa fiainany malagasy ka mamaly zahay raha ohatra raha ihany ny tsangam-bato sy vato fototra tsangam-bato ny firaisakina ingana atsika velona rehetrarehetra ankehitriny no andamany raha raha tokatrantsika malagasy mba hatsotsapahan'ny vahiny ho an'ny tanindrazana mankasitraka tompoko
Mangasitraka be lehibe anao Andriamatoa Léonora Zafiarson nitondra an'izay hevitra marobe nentinao tao tanatin'ny fandarana izay ankasitrahantsika ny vahintsika tamin'ity alina ity efa lasa dia lasa ny fotoana ankasitrahako ianareo nanaraka tsy tapaka ny fandarana hatramin'ny farany ankasitrahako ihany koa ny namana Lilira Faralany mitondra ny famakafakana toy ny mahazatra tato anatin'ity fandarantsika ity misaotra betsaka ny faly teo amin'ny lafiny teknika apetrako ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray ary tompoklasy tompoko avy